voalohany aloha zany a dia nisorana manam-panahy eto. Ny faharoa ny firesahana ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena, ny fahatongavan'ny président Ravalomanana zany. Tsy dia tena fahatongavan'ny président Ravalomanana loatra ozy ato ny olana, fa le teny izay navoakany tamin'izy nanao conférence de presse tao Faravohitra. Ino ngamba mbola eti-po be takan'izany moa ny tena koa ngamba efa eny taona mahery ny tany Antsesy tany dia izay zavatra eny nahatonga an'ireny tsy maintsy reagira ny fitondram-panjakana amin'ireny, satria tena ohatran'ny misy zavatra hoe fanozongozonana mihitsy iary ohatran'izany ny fahiveran'ny olona maro be azy sy izay nanao analizy an'ireny kampany teo ireny. Amin'izao fotoan'izao zany izy dia napetraka any amin'ny toerana izay hoe ozy izy mitondra fanjakana hoe iarovana azy io iarovana azy kanefa ny iarovana koa ny firenena mba tsy hisian'ny korotana ary sanatriny zany tsy hisian'ny ramanitrika. Dia ny fahatelo zany dia ny hoe inona zany no zavatra hoentinay hoentin'ny fikambanana ARD, ny fikambanana havana, fikambanana fanorona, fikambanana rehetrarehetra maro be zay, tsy adino daholo ny namana rehetrarehetra amin'ny ARD. Dia ho inona ny hoentinay dia ny hitanay zany firaisan-kina hanorenana fanjakana matanjaka. Ary tsika rehetra efa mitsikera daholo hoe ty toa tsy manao azy le fanjakana efa be dia be amin'izao fotoan'izao miteny an'izany, ngamba efa tonga any antsofiny mitondra amin'izao fotoan'izao zany dia izy ireo tokony fahendrentsika no tokony hanao an'izay zavatra hitatsika rehetrarehetra zay. Dia ny filazanay zany dia ohatran'ny hoe tsy miaraka iny fiarahana ihany no hery, ary raha misaratsaraka sika hoa dia fasika dia lasan'ny olona fotsiny ny harem-pirenenantsika, tsisy manara-dalàna fa dia samy manao an'izay saim-batany. Dia mbola tsisy koa ireo zavatra hoe volavolan-kevitra tena adinihana any amin'ny ary amin'ny anteny miera-pirenena, zany rehetrarehetra zany dia tsy avelana hijanona amin'izao koa firenena, vonona izahay hanao an'izay faran'izay aingana mba tonga n'ity fanjakana Madagasikara ity ho fanjakana matanjaka ary ho toavin'ny rehetrarehetra na fianakaviana be iraisam-pirenena zany na samitsika malagasy.